Andriamanitra sika riavana tonga amin'izao alahady faha 12 volana febroary taona 2022 izao alahady atsiarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny asa fanompony eo anivon'ny arsiva FJKM ho antsika eto amin'ny fitandremana dia alahady fanotronana amin'ny sampana mpanazava stily azahoana mandray mpiandraikitra anankiray iroso amin'ny fanekena. Ko amin'izany dia fifaliana ho antsika ny mandray ny ray aman-dreny avy amin'ny faritany avy amin'ny sondaparitany sampana mpanazava stily dia ny filohan'ny sampana mpanazava stily ato amin'ny sondaparitany Antananarivo andrefana omban'ireo mpiara-miasa aminy. Miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo misaotra indrindra amin'ny fanekena afoy ny asa fitondram-piangonana tamin'ny fitandremana misy anao pastera misaotra anareo mpiara-miasa nandahatra koa izao fotoana izao ka nametraka izany ho sarobidy sy masina. Misaotra anireo mpanotrona rehetra avy amin'ny fivondronana samihafa eo anivon'ny faritany izay tonga eto. Ho antsika rehetra tsy akanavaka tonoina amintsika ny fiadanany tompo. Timoty faharoa toko faharoa Timoty faharoa toko faharoa andininy fahavalo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny voalohany dia afatra mikasika ny arsiva ary ny faharoa dia afatra mifanindry indrindra na mifanojo indrindra amin'ny fiainan'ny skoto. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaka Davida araka ny filazantsarako izay iaretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy ohatry ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafety mba azony reniko famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninainy mandrakizay. Paoly apôstôly no manoratra ho an'i Timoty zanany ara-panahy eo ampamarana nandritra ny fiainany miandrandra ny fahafatesana martiora ary ambarany eo amin'ny 10:10 ny aminy hoe izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafity. Lazainy eo amin'ny 10:9 tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy amin'ny taranaka Davida. Raha lazaina zany no hoe arsiva ao anatin'izany fampajivana ny soratra masina vakiana tamintsika izany dia ny fanambarana ny amin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty arsiva ve zany. Ny amin'ny Davida izay niaina arivo taona talohan'i Jesosy voatantara ao amin'ny soratra masina arsiva koa zany. Ny amin'ny Paoly apôstôly izay milaza ny tenany fa niaritra ny zavatra rehetra mitantara ny amin'izay momba ny Paoly apôstôly teo amin'ny fitoriany ny filazantsara. Efa lasa arsiva koa izany aty amin'ny 2000 taona taoriana nanoratana izao boky izao. Fa arsiva izay mampahatsiatsika ny asarobidiny famonjena vitan'i Kristy. Tsarovy Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ny asarobidiny tantara-pamonjena araka ny voasoratra eto hatramin'ny andron'i Davida ilay orena ny faneken'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ny asarobidiny tantara-pamonjena izay nijoroany Paoly apôstôly tamin'ny antsony ny tompo azy ho mpitory ny filazantsara any amin'ny jentilisa. Ndeha ho sokafana ny arsivan'i Paoly tamin'izany fitoriany ny filazantsara izany. Izy dia manambara manao hoe izany no iaretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny olom-boafity. Inona ary no azo lazaina araka ny soratra masina ny tahirin-kevitra ao amin'ny soratra masina ny arsiva ambara ny soratra masina
ny amin'izany fiaretany Paoly ny zavatra rehetra izany. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra, ny Korintianina faharoa toko fahaefatra, manomboka eo amin'ny andinin'ny fahafito, dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery, very-hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatezan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay, mba haseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatezana mandrakariva noho amin'i Jesosy, mba haseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Mitantara ny Antsipiriany ny soratra masina amin'ny Korintianina faharoa toko faha 1:20, manomboka eo amin'ny andininy faha 2:20. Zao ny Antsipiriany zany fiaretan'ny Paoly noho ny tenin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara izany. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa amin'izay mahasa ny olona miteny toy ny adala dia mba sahy koa aho. Hebreo va izy? Zaho koa. Israelita va izy? Zaho koa. Tananika Abrahama va izy? Zaho koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisaina aho, mihoatra noho izy aho, fa amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika koa, amin'ny kapoka efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy aho no nokapohan'i Jiosy ny 7 latsaka iray, intelo nokapohana tamin'ny hazo aho, indray maka no toraham-bato, intelo nivaky sambo, indray andro sy indray alina no toetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompon-tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza teo amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany anefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny ralay sandoka aho. Tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitany toro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjana. Ary afa-tsy ireo zavatra ivelany, dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina, ny fiangonana rehetra. Izany ilay fiaretan'ny Paoly apôstôly. Ary ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra ihany ny andinin'ny fahafito, ilay teny manandanja amin'ny kristianina maro, manao hoe efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho, niady tsara aho, ny tahiry, ny finoana. Paoly apôstôly niaritra fa efa voavonjy ny tenin'Andriamanitra. Paoly apôstôly niaritra efa voavonjy ny tenin'Andriamanitra, ary ireo ilay tahirin-kevitra, ilay arsiva, ilay tantara momba ny Paoly milaza n'izany fiaretany izany. Raha mijery ny arsiva Efjekema koa isika dia mahita n'izany tantara ny misionera voalohany namakilay tany amin'ny faritry Tomasina, niaritra tonga hatramin'ny fahafatesany, zany rira salama nogadraina ongy fohy tao ambatonakanga, niaritra efa voavonjy, tsy nety niala tamin'ny finoana, nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra, maty martiora. Paoly maty martiora, ry misionera namony aino ny fitoriana ny filazantsara, rira salama sy ny namany rehetra na ny navarina tao mpamarina na ireo ndorana velona dia maty martiora. Niaritra no ny teny efa namonjy azy, niaritra no ny filazantsara izay notoriany. Isika taranaka izay manamarika ny alahady ny arsiva ankehitriny amin'ny 100 taona manaraka, mba sorato hoe ny tantara ny fiaretanao ho tonga arsiva ampahery ny fiangonana kristianina, afaka 100 taona, afaka 50 taona, eny afaka 5 taona, 1 taona, efa lazaina fa arsiva hoy ny taridalana izany antota taratasy izany, mba sorato hoe
inona ny efa niaretanao teo amin'ny fitoriana ny filazantsara ininona ndraikitrao eo amin'ny fiangonana efa manako tantaraina ve ianao tahaka ny Paoly indimy vaky sambo tsy mahita tory matetika nokapohana inefapolo latsakaray efa mba voakapoka ve ianao satria kristianina efa tsy nahita tory tsy tafandromandry ve ianao satria to tsy mety mibebaka no manodidina anao miaritra ve ianao soraty ny tantara ny fiaretanao mba ho arsiva ampaherezana ny hafa ny faharoa miareta ho famonjena ny hafa miareta mba ho famonjena ho an'ny hafa niaritry Paoly satria efa voavonjy nifikitra tamin'ny finoana ary nifikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra fa eto koa dia ambarany hoe miaritra mba ho famonjena hoy ny andiny 10 izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba azony reniko famonjena dia la eo amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninainy mandrakizay miareta mba ho famonjena ho an'ny hafa raha vao miteny izany sika riavana dia afaka mitodika amin'ny Jesosy Kristy lay niaritra mba ho famonjenantsika ao amin'ny Isaia 3:15 ny andininy 4 sy ny 5 dia misy teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo filazana indrindra fa minanina momba ny Jesosy Kristy niaritra fahoriana ho famonjenantsika zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy nitondra niaretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika kanjo isika kosa nanao azy nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahatsoantsika sy ny torotoroina noho ny helotsika ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nanasitranana antsika niaritra mba ho famonjena izao tontolo izao i Jesosy niaritra mba ho famonjena antsika i Jesosy izany riavana no ambarany Paoly eto nakatahaka ny Jesosy izy niaritra ny zavatra rehetra mba hamonjena ny manodidina azy mba ho an'ny olom-boafidin'Andriamanitra no hoe niaritra dia fanekena eo ambany vahoan'ny fijaliana fanekena iondrika manoloanan'izay sarotra sy manahirana izany dia atsiarovana tokoa n'izany rira salama tena manaiky forotra sy hijaly tao anatin'ny gadra izay namatorana azy amin'ny fitaizana skoto dia malaza ary indraindray sakana ho an'ny zanaky ny fiangonana ny fisian'ny fandahara mpanabeazana ivelan'ny fiangonana indraindray moa anaty farankososina dia hoe ampiasana herisetra mba hitaizana ny skoto ahasedra ny mafy dia misy tenao tsy ampidiriko amin'izany ny zanako diso ianao misy koa manao hoe ndeha ampidirina any izy mba ho afa-kenatra mba hanana fahasahiana diso zany fa ny tena marina teny hoe ampidirina ao anatin'ny fitaizana skoto ny zanaky ny fiangonana mba ho famonjena ho an'ny hafa asaina miaritra ianao mba ho famonjena ho an'ny hafa asaina miafy ianao tsy mihinana fa tsara masomaina eraky ny sotro mba ho famonjena ho an'ny hafa mianatra ho famonjena ho an'ny hafa raha mbola alalinina indray ny an'i Jesosy dia tena asa soa lehibe no ny tanterahany tamin'ny namoizany ny ainy mba ho famonjena ny hafa na Paoly dia nahavita niaritra izy no ny amin'ny olom-boafidy ananan'izy ireny fiainana ao amin'ny Kristy arahany manamboninahitra mandrakizay ao amin'ny Kristy ny fiainan'ny Paoly nandritra ny 5 taona tao aorianany fiovampony dia natokany tao anatin'ny fiaretana araka ny voatanisa teo
hitoriana ny famonjena ho fanasoavana ny mpiarabelona taminy isika mpanazava natiry dia tezaina araky ny fitaizana fanabeazana hoe mba manao asa sondre mandeha isan'andro hoe nefa mahita olona mitondra bidon jaune tsy rototra akory dia ahoana ny antony idirantsika eo amin'ny sehitry ny mpanazava stily dia ny ahatonga antsika ho tana mpamonjena ho an'ny hafa ny an'i Jesosy dia ny fiainany manontolo ny an'i Paoly dia ny 5 taona taoriana ny fiovampo ny anao mpanazavana tiry firy minitra isan'andro na amin'ny androm-piainanao manahoana ny fahavonanao hiaritra mba hitondra famonjena ho an'ny manodidina anao riavana malala rehetra amin'ny tompo ry fiangonana malala manohitra anankiray amin'ny zanaky ny fiangonana sika anao fanekena hiandraikitra eo anivon'ny fitaizana skoto fampandiny tena antsika koa izany ahoana ny fiaretanao satria efa voavonjy ianao tsy ny skoto ihany no miaritra fijaliana na tezaina mba haharitra sedra samihafa fa isika koa izay sedrain'ny tompo isan'andro amin'ny fizahan-toetra ahoana ny fahavonanao hiaritra satria efa voavonjy tsy izany ihany ahoana koa ny fahavonanao hiaritra mba ho famonjena ho an'ny hafa tsarovy Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty azadonoiny ny fiaretan'ny Paoly teo amin'ny fijoroany amin'ny fitoriana ny filazantsara amen